Efa nambarata amintsika teo dia niteraka fanoloana-kevitra maro teo amin'ny mpanao politika teo amin'ireo mpahay lalana ny soso-kevitra izay nivoaka tamin'ny filan-kevitry ny governemanta farany teo momba ny fanoloana ny toeran'ny filohan'ny tetezamita ramatoa Sahondra Rabenarivo mpahay lalana ohatra dia isan'ny manana ny ambarany makasika izay vola raha vao fitsitsirako torson no mitondra ny akombavao. Miverina amin'ny lalam-panorenan'ny Repoblika fahatelo ny governemanta amin'ny soso-kevitra narosin'izy ireo ny tokony hitatana amin'ny kambana ny governemanta fitantanana ny tetezamita aorian'ny fametrapelan'ny filohan'ny tetezamita hoy ramatoa Sahondra Rabenarivo mpahay lalana. Araka ny ambarany dia midika fanaovana tsinitsinina ary fanadalana ny vahoaka no nataon'ny mpitondra nampiantso lalam-panorenan'ny Repoblika faha-efatra tamin'ny taona 2014. Ao anatin'ny lalam-panorenana tamin'ny 2014 iny dia nisy ny article 166 nilaza fa raha ohatra ka misy vakansa ny hoe tsisy mitazona tsony zany ny filoham-pirenena ny présidence dia ny triumvirat no mitondra. Anatin'ny article 166 io na inona ozy izy na inona ny antony. Nefa ny hitantsika omaly zany fa hiala amin'io zany ny governemanta ary taritin'izany ny ministre ny fitsarana sy ny intérieur izay ataontsika fa niaraka tamin'ny président de la transition mahagaga tokoa zany le izy fa verina izy amin'ny lalam-panorenan'ny 3e république ary ny article 52 izay milaza fa raha misy zany ny vakansin'ny présidence dia ny président sénat no mitondra ny firenena ary raha ohatra ka tsy afaka ny président sénat hitantsika izy zany fa tsy afaka satria ilatsaka ho filoham-pirenena dia ny gouvernemanta collégialement no mitondra. Ary zay ny tena zavatra mampalahelo zany satria fitapitahan'olona fotsiny ny vahoaka mody asaina mifidy lalam-panorenana dia zao le izy nefa na hodakana fotsiny le lalam-panorenan'ny 4e république 11 décembre anakifiritsika zay nanao anniversaire ny 4e république nefa ka izany tsisy indray le izy zany fa hiverintsika 3e république ka hitantsika amin'izany zany fa ny mpitondra dia manipule lalao an'le lalana fotsiny. Tsy ekena intsony i ramatoa Sahondra Rabenarivo raha ny lalana no atao fitaovana ary hovaina amin'izay tiany mpitondra. Raha-patsahivana, Sahondra Rabenarivo dia anisan'ny antsony sy andaniana ny lalam-panorenana tamin'ny novambra 2014 raha nambarany dia tsy mifanandrify amin'ny ilain'ny firenena iny lalam-panorenana iny. Momba ny fifidianana indray dia laza ramatoa Sahondra Rabenarivo fa raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao dia tsy ho tratra ny datim-pifidianana.